misy tepoka anankiray izay anisany noraisiko tamin'ny toriteny ray aman-dreny tamin'ny maraina le hoe tsika dia mila miverina amin'ny asa. Alleloia. Tsy dia mifanalavitra amin'izay no resako amin'ity tapany hariva ity ho fampaherezana antsika ao anatin'ny vavaka sy fifatekanana. Andriamanitra dia tia merina ny fiangonana ao anatiny atao hoe voninahitra. Da maraina dia niresany pastera Benja hoe mila miverina amin'ny asantsika dia tsy mifanipaka fa mifampitohy ny toriteninay dia toizako amin'ity tapany hariva ity hoe Andriamanitra tia merina ny fiangonana amin'ny voninahitra. Dia horesako zany lohahevitra zany ty tapany hariva ity. Ataontsika hijery eo amin'ny bokin'ny Agay toko 2 dia ao amin'ny Efesianina toko 5. Agay toko 2 manomboka amin'ny andinin'ny 7 hatrery amin'ny andinin'ny 9. Dia miezaka miteny milamina aho satria fampianarana ao anatin'ny oran'ny fifatekanana raha teotsika. Agay toko 2 andiny 7 hatramin'ny 9 dia ao amin'ny Efesianina toko 5 andiny 7. Ndao areo vakiko ireo teny anankiroa ireo. Agay toko 2 andiny 7 amin'ny agnaran'i Jesosy. Iza no mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha. Andriamanitra eto mametraka fanontaniana hoe Andriamanitra hoe iza no sisa taminareo. Ataontsika tsy resaka tamin'izany andron'ny zanak'Israely fa Jesosy mamonjy ny resantsika hoe iza no sisa taminareo izay nahita n'ity trano ity na ity fiangonana ity. Ndao ny anaran'ny fondatera no resako, tsy resaka afa-tsy izay aho. Iza no mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny andro ny voninahiny tamin'ny révérend Daoda mifady. Ohatrohatr'izay zany zavatra resan'Andriamanitra eto amin'ity andiny ity. Dia toizako fa manao aona kosa ny fahitanareo azy izao. Manao comparaison zany Andriamanitra. Moa tsy toy ny tsinitsinina eo masonareo ity. Dia ny fahefatra nefa mahereza ankehitriny ry Zerobabela. Alleluia. Ndao ataontsika hoe paster efatra amin'ny rahalahy le Zerobabela. Dia miresaka Josoa izy dia le Josoa dia ianao le mifady anina io, ianao le tonga eto, ianao le Josoa. Le Zerobabela ndao tsy maninona ataontsika hoe pastera efatra amin'ny rahalahy eto Akorondrano. Averiko ny andiny fahefatra. Nefa mahereza ankehitriny ry Zerobabela o Jehovah, mahereza ry Josoa zanaky Jonadaba mpisorona be, ary mahereza ianareo vahoaka rehetra o Jehovah ka miasa fa izaho momba anareo hoy Jehovah tompony maro. Araka ny teny fanekeko nataoko taminareo fony voaka avy tany Egypta ianareo, ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany ko aza matahotra ianareo. Fa izao no lazainy Jehovah tompony maro, ndray makakoho raha afaka kelikely dia ampiroroko ny lanitra sy ny tany
ary ny ranomasina sy ny tanymaina, ary ampiroroky koa ny firenena rehetra, ka ho avy ny ry ny firenena rehetra, ary ho fenoky voninahitra ity trano ity ho Jehovah tompony maro. Ai ny volafotsy, ai ny volamena hoy Jehovah tompony maro. Ary ny voninahitra ity trano ity hanamparany dia ho lehibe no mitana aloha Jehovah. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah tompony maro. Amen. Efesianina toko 5 andiny 7. Amin'ny agnaran'i Jesosy mba atolony ho an'ny tenany izany ho fiangonana be voninahitra tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Fiangonana be voninahitra, tsy misy pentipentina, tsy misy fiketronana. Tanjon'Andriamanitra tokoa ry havana amin'izao vanim-potoana farany zao dia ny amerenana indray ny fiangonana ho ao amin'ny atao hoe voninahitra. Ahoana ny fanatongavan' izany a? Miankina amiko, miankina aminao, miankina amintsika tsirairay avy. Zany no antony nanentanana antsika anao zao vavaka fifadikanina izao, dia mijanona eto tsika hatramin'ny maraina mandra-patongany amin'ny 2 amin'ny 3 latsaka zao a mandre Toriteny tsika. Ny ezaka ataoko, ny ezaka ataonao dia mahatonga an'Andriamanitra amerina indray ny voninahiny ao anatin'ny fiangonana. Alleluia. Ndao ho resantsika misimisy amin'ity tapana hariva ity, mamela amaky andininy maromaro mba ho fanazavana izany lohahevitra izany. Ao bokin'ny Salamo fa 7. Salamo fa 7. Andiny voalohany, andiny faharoa. Salamo 7. Andiny voalohany. Amin'ny agnaran'i Jesosy, manomezan'i Jehovah ry zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, miankofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangona masina. Alleluia. Andriamanitra dia mitaky amintsika aloha. Zanak'Andriamanitra ny resahany eto a, pe natakian'Andriamanitra mihitsy ny tondrantsika, ny anomezantsika voninahitra zay sahaza ny anaran'Andriamanitra. Ry havana, nahoana moa Andriamanitra mitaky amintsika zanak'Andriamanitra mba anolorantsika voninahitra? Satria ny Baiboly dia miteny fa Andriamanitra dia Andriamanitra mpanjaka ny voninahitra, Andriamanitra tompony voninahitra. Dia mitaky Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra mba hitondrana fanomezana voninahitra sahaza ny anarany. Alleluia. Salamo 4. Andiny 7. Salamo 4. Andiny 7 amin'ny agnaran'i Jesosy. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrata ianareo ry varavarana fahakola, mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehovah mahery tsy to, Jehovah mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahakola, mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Iza ry izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehovah tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Takian'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra nitondrana fanomezana voninahitra sahaza ho an'Andriamanitra. Satria iaho
Andriamanitra dia mpanjaka ny voninahitra, dia mendrika omena azy ny voninahitra. Iraina ny tompo, sahaza ho azy ny voninahitra. Samuela voalohany toko faharoa, Samuela voalohany toko faharoa, ery amin'ny andininy telopolo. Mamaky andininy maromaro tsika amin'ny tetapana hariva ity. Samuela voalohany toko faharoa andininy telopolo. Amin'ny agnaran'i Jesosy. Koa izany no nanaovan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely hoe: efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny taranandrainao no andeha ho anatrehako mandrakizay. Fa ankehitriny kosa ho Jehovah sanatria ahy izany, fa izay manome voninahitra no meko voninahitra, ary izay manamavo ahy no afabaraka. Tena mafy ny teny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Ely mpisorona. Tafiditra tao anatiny mpisorona izay tsy mba nahay nanome voninahitra n'Andriamanitra Ely. Takian'Andriamanitra ny fanomezana voninahitra azy, satria Andriamanitra mpanjaka ny voninahitra, ary Andriamanitra dia sarotiny indrindra amin'ny atao hoe voninahitra. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Ely mpisorona: efa nianina hoy Andriamanitra fa ianao sy ny taranadainao no hitondra ho fanjakana. Kanefa miova hevitra ankehitriny hoy Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra hoe: sanatria ahy indray izany, fa izay manome voninahitra no meko voninahitra, fa izay manamavo ahy ataoko afa-baraka. Zany hoe tehiteny mihitsy Andriamanitra, fa Andriamanitra sarotiny amin'ny voninahiny Andriamanitra. Alleluia! Ao amin'ny Luka 7:10, Luka 7:10, andininy 12, Luka toko 7:10 andininy 12, amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary niditra tao amin'ny vohitra anankiray Jesosy, dia nisy boka folo lany fanena taminy, izay nijanona teny lavitreny. Ary izy ireo niantsomafy nanao hoe: ry Jesosy Tompo, mamindraha fo aminay. Ary raha hitan'ireo dia ho Jesosy taminy: mandehana misy eo amin'ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio tena ampandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrany izy, dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady nikohoka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy, ary samaritana le lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: tsy efa voadio avokoa va izy folo, aizany sivy, moa tsy nisy hita niverina anome voninahitra n'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany fa. Boka folo samy nahita zava-mahagaga nosotran'i Jesosy tena mpandehanana. Fa izao ny voalaza hoe ny hafa firenena no tonga ny ankohoka tamin'i Jesosy ka nanome voninahitra azy no ny asa lehibe izay nataony. Satria mendrika omena voninahitra Andriamanitra amin'ny asa rehetra. Alleluia! Fa gaka Jesosy fa misy olona tsy mahay manome voninahitra azy. Tsy sitrana avokoa va izy rehetra ozy? Ny hafa firenena tonga ny ankohoka nanome voninahitra an' Jesosy fa reo izay eritreretina mpivavaka jiosy, malalalalana, malala n'Andriamanitra, ny avinavina izy. Izy koa andeha hiverina any, za efa sitrana. Non. Dia tadidio fa Andriamanitra mitaky ny anomezantsika voninahitra azy. Sarotona amin'ny voninahitra Andriamanitra. Alleluia! Dia ho Jesosy hoe: moa tsy nisy niverina mba hanome voninahitra n'Andriamanitra ve? Satria sarotiny Andriamanitra ny amin'ny voninahitra. Ao amin'ny Isaia 27:9, hoy Andriamanitra manao hoe: ny voninahitra io tsy mba homeko ny hafa,
na amin'ny saron-javatra voasikotra. Ry havana tena sarotiny misy Andriamanitra ny amin'ny voninahiny. Tena maniry Andriamanitra mba ho haitsika no manome voninahitra azy amin'izay rehetra misy eo amin'ny fiainantsika. Dia rena ny tompony amin'izany. Asan'ny apôstôly 12 raiky amby roapolo, 2 amby roapolo, 3 amby roapolo. Asan'ny apôstôly 12 andiny raiky amby roapolo amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro voatendy dia niakanjo mpanjakana Herôda ka nipetraka teo amin'ny seza fiandianany dia nigabary tamin'ny vahoaka. Ary vahoaka niantso hoe feo an'Andriamanitra izany fa tsy an'ny olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny tompo namely azy na namely an'i Herôda. Dia ahoana ozy ny toy ny teny saky tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy ka dia nohan'ny kankana izy ka maty. Nigabary tolona manan-kanja ary ny olona ny aino ny teny izay nataony dia nandoka azy hoe tsy mba feon'ny olona zany, feo an'Andriamanitra zany. Herôda dia tsy mba nanome voninahitra an'Andriamanitra na dia napetraka Andriamanitra tamin'ny toerana manana ny maizy azy azy. Ry havana satria Andriamanitra sarotony amin'ny voninahiny. Alleluia! Nisy anjeliny tompo namely azy satria ho ny voasoratra hoe tsy mba nanome voninahitra an'Andriamanitra Herôda. Asain'Andriamanitra isika mba hanome voninahitra azy. Alleluia! Bokin'i Daniela 5 andiny 2 amby roapolo hatramin'ny 30. Belsazara zay tafiditra tao anatin'ny kilasin'ny mpanjaka tsy nahina nanome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa. Namory ireo olona tao anatin'ny gouvernementany izy dia nalaina ny kapoaka tany amin'ny tranon'Andriamanitra nosotroana divay dia nakalaza ny Andriamanitra izy niaraka amin'ireo andriambavy maro izay endriky ny fanimpojamby sy fitsangatsangana. Tamin'iny fotoana iny indrindra Andriamanitra nanoratra tamin'ny rindrina satria tsy mba nahina nanome voninahitra an'Andriamanitra Nebukadnezar Belsazara. Dia hoy Andriamanitra manao hoe ho taperina ny fanjakanao. Tamin'io alina io ihany maty Belsazara satria tsy mba nahina nanome voninahitra an'Andriamanitra. Nakalaza ny Andriamanitra izy, nakalaza ny sampiny izy, nakalaza ireo Andriamanitra tsy izy, fa tsy mba niberan'Andriamanitra, tsy mba nahina nanome voninahitra an'Andriamanitra. Noho izany favetavetana eo mason'Andriamanitra ny tsy fahaizan'ny olona manome voninahitra ny anarany. Ry havana malala, naotsika nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 7 andininy raisiny ray aman-dreny tamin'ny maraina amin'ny andininy 4 amby roapolo dia misy an'izao teny izao hoe ome voninahitra Andriamanitra. Ome voninahitra Andriamanitra. No ny fitahinanao ome voninahitra Andriamanitra. No ny vahaolana nomenanao ome voninahitra Andriamanitra. No ny fanasitranan'Andriamanitra naretanao ome voninahitra Andriamanitra. No ny sorehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao, tamin'ny ankonanao, tamin'ny fiangonanao ome voninahitra Andriamanitra. Tena ilainy isika mahay manome voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia! Exodus 3:30 ndiny 12. Vavaka nataon'i Mosesy. Exodus 3:30 andiny 12. Hoy Mosesy
mba ampahitao ny voninahitao aho. Alleloia. Tena ny angavy mihitsy Mosesy mba hita ny voninahitran'Andriamanitra izy. Zay mirahalahy dia mitsodrananao amin'ny hariva ity. Ahita ny voninahitran'Andriamanitra ny sekolalaty, ahita ny voninahitran'Andriamanitra ny tanora, ahita ny voninahitran'Andriamanitra ny vehivavy lehibe rehetra, ahita ny voninahitran'Andriamanitra ny lehilahy lehibe rehetra. Ho tahinany Jesosy mamonjy manerana ny Madagasikara. Ho ampahitao ny voninahitao aho. Zany mihitsy ny le tanjon'Andriamanitra ny verenan'ilay voninahitra ao aminao. Halleluja. Isaia 3:7. Andiny fahaenina andiny fahafito. Isaia 3:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny avaratra ilazako hoe avoay, ary ny atsimo hoe azazomina. Alao ny zanako lahy avy lavitra sy ny zanako vavy avy any amin'ny faratany. Dia izay rehetra nantsoina amin'ny anarako sady nohariko ho voninahitro, dia izay noforoniko sy nataoko. Amen. Mafy be zany a. Hoy Andriamanitra eto hoe nisy olona eto noforoniny mba ho voninahiny. Ofisy olona zay zafady. Dia io olona io dia risan'Andriamanitra eto hoe zanany lahy sy zanany vavy. Ary satria noforon'Andriamanitra ho voninahiny ianao, dia hoy Andriamanitra tsy azo tazominy ianao, tsy azo kejany ianao. Baiko mihitsy Andriamanitra amin'ity hariva ity mamotsitra teny mba ho avotsitra anao amin'izay rehetra miazona anao any. Amen anay izany. Ary ho ataon'Andriamanitra fahozona zay rehetra miazona sy mitazotazona anao, fa ianao zanany ianao, zanany lahy ianao, zanany vavy ianao, mila voaka ianao. Voninahitra dia natao anao satria zanak'Andriamanitra ianao. Dia nantazana ny Farao hoe raha andeha hanompo an'izany Jehovah Andriamanitra reo zany ihany ianareo. Ozy izy matsy amin'ny Mosesy sy Arona. Ndao nareo lehibe mandeha velony zaza, velony tanora, miazona zany. Fa hoy Andriamanitra, alao ny zanako vavy, alao ny zanako lahy, avoa izy, azazominy izy, fa nohariko voninahitro izy. Voninahitry Andriamanitra mbandendeha Antananarivo ianao, mianatsy, mianavaratra, miakandrefana, miatsinanana. Alleluia. Voninahitry Andriamanitra no izany tsy azo tazominy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tena voaka n'Andriamanitra amboninahitra ianao androany aorian'ity toriteny ity. Ary za milaza aminao zay rehetra lavaka rehetra nandatra amin'ny devoly anao, ho avoaka anao androany, ho avoaka anao androany, ho avoaka anao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy azo tazomina. Jere tsara. Daniela zany angena tsy mpitao anatin'ny lavaka ny liony, fa olona noforon'Andriamanitra voninahiny. Tsy voatananao io, tsy voatananao io. Andriamanitra namoaka azy tao amin'ny lavaka liony. Sadraka, Mesaka, Abednego tao anatin'ny lafaoro zay nafanana impito. Fa hoy Andriamanitra, voany zanako. Tavavoaka izy ireo. Petera napidirina tao anatin'ny fody, fa navoaka ny anjely. Paul napidirina tao anatin'ny fody, fa navoaka ny anjely. Zako mitena aminao, aoriany vavaka fifadikana ity, tsy voatananao, ho avoakanao, ho avoakanao, ho avoakanao, ho avoakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ny tanjon'Andriamanitra. Satria ianao natao voninahitra Andriamanitra. Salamo raika amby sivifolo. Salamo raika amby sivifolo, 10.
amin'ny agnaran'i Jesosy. Izao ny voasoratra ao andiny 5:10. Iantsoa izy dia maly azy aho, eo aminy aho raha ory izy, amonjy sy anome voninahitra azy aho. Amen ve zany azafady e? Resaka amin'ny zanan'Andriamanitra, le tiany amerenana ny voninahiny. Ianao iantso amaly Andriamanitra, raha ory ianao dia anakaiky anao Andriamanitra, dia hitondra famonjena ho anao izy. Dia hoy Andriamanitra hoe za mihitsy hitondra voninahitra ho azy, za mihitsy hitondra voninahitra ho azy. Hoentin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, hoentin'Andriamanitra amin'ny tokantranonao, hoentin'Andriamanitra amin'ny sosietenao, hoentin'Andriamanitra amin'ny fanarahana rehetra ataonao. Dia ho aseho an'Andriamanitra fa lela sy vehivavy mitafy voninahitra ianao. Amen ve zany? Tadidia manomboka androany a, fa afaka maneho ny voninahiny amin'izay rehetra tragna misy amin'ny fiainanao Andriamanitra. Jaona 2:2. Jaona 2:2. Ndiny voalohany. Amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana Galilea, ary tao nireny Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalaina ao amin'ny fampakaram-bady. Rehefa lany divay dia hoy nireny Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy raha vehivavy, moa mifaninona kory izaho sy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa nireny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asaina ataonareo. Ary nisy siny vato enina malany rano indroa na intelo ny vata nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny dia nifoenony hatramin'ny molony. Dia hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao, hoento eo amin'ny mpandaritra ny fanasana. Dia nentiny. Ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana. Nefa tsy nalala ny eviny, fa ny mpanompo izay nanovin'ny rano no nalala. Dia niantso ny mpampakatra izy, ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia divay tsara no aroso aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao dia efa nitahiry divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galilea, ho voaloham-pahagagana na mpamantarana tika teny taloha, ka nasehony ny voninahiny ary ninoazy ny mpianany. Mariazy tsy ampy sakafo zany a, baraky zany. Problema be zany. Zany mahatonga rehefa lohany ianao mariazy ianao dia mametrapetraka tsara firy ny invité, 100 sa 200 sa 300 sa 700. Miankina amin'izay ny préparationnao. Fa ny ranom-boaloboka dia sakafo, rano fisotro mampalaza ny Jesosy tao anatin'ny mariazy dia lany. Tena fahafaham-baraka zany. Fa ny mahafinaritra tao Jesosy, ilay Andriamanitra afaka manao fahagagana amin'ny olana rehetra. Zako miteny aminao fa eto Jesosy amin'ity hariva ity. Mihinan'izany ve ianao azafady? Io olana io problema mahazo anao io, afaka mampahitanao ny voninahiny Andriamanitra raha mihinanao androany hariva. Halleluja! Zany voalohany fahagagana nataon'i Jesosy tao Kana, naseho ny voninahiny dia ho anoloan'ny olana, ho an'izay manana olana rehetra tonga eto amin'ity hariva ity. Jesosy dia tianeho ny voninahiny ao amin'ny fiainanao sy amin'ny problemanao. Izay mino fa vitan'i Jesosy zany. Ianao koa mino androany. Halleluja! Jaona 1:10. Mandetsika lasany ora. Jaona 1:14. Amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no antony zany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra.
Ifandraisan'ny pastera tamin'ny maraina fa misy karazana retina maro samihafa tranga misy ao amin'ny fiainantsika. Indraindray ao anatin'ireny aretina reny a dia miantso fahafatesana ianao. Miantso fahafatesana. Tamin'ity herinandro ity zay dia nisy olona nanafatra anay a. Ny ambato fotsy akaiky ny tetezana. Io rangahy io a 2 taona potika tanteraka ny ray. Io rangahy io a efa nisorony dokotera ty masony akavity noho ny diabeta. Masony ray sisa. Fa tena mahaotsa fo zany olo zany sera sy frère. Anabavy eto amin'ny foibe Korondrano nanafatra hoe ndana pastera. Tonga tany zay namangy tany zay mivady tamin'ny talata iny na larobia. Fa mampalahelo zany olo zany. Pastera osoro taona zay manao dialyse. Potika tanteraka ny raiko. Masoko ty ozy izy a misorona ty satria lazain'ny dokotera misy infection ozy izy a miparitaka any amin'ny atotoanao any. Voatery tsy maintsy nisorona ny maso ila dia ty masoko anankiray ty tsy mahita tsara. Nareo zao ozy manjavonjavona fahitako. Any amin'ny kilometatra. Fa za samy teny aminao fa misy Andriamanitra afaka maneho ny voninahiny eto amin'ny foibe Korondrano. Halleluja! Jesosy tsy mifidy aretina. Ay Jesosy tanany aretina rehetra. Hoy ao aminao ihany Jesosy tanany aretina rehetra. Na kansera na fibrome na kista na inona misy Andriamanitra maeto. Misy Andriamanitra afaka maneho ny voninahiny eto. Jesosy ny anarany. Tsy miovy izy maly anio ary mandrakizay. Raha mihinanao androany afaka manasitrana anao izy androany. Tonga eto Jesosy niatona tonga avy aneto aneho ny voninahiny aminao fotsiny. Ka ianao aza miantso fahafatesana. Zao nataony tamin'ity rangateny 4 taona ianao 7 taona. 57 ans. Nefa tena potika tanteraka ny maha-olona azy tena manontolo. Izao nampahirezana azy manao hoe ianao aza malahelo fa misy Andriamanitra mahay. Zay tsy hain'ny dokotera tao hainy Andriamanitra tao. Hainy Andriamanitra ny zavatra rehetra. Misy Andriamanitra aza miatso fahafatesana mihitsy ianao. Zao mitenen'ny Baiboly eto manao hoe tsy fahafatesana no atao izao. Ampitsehoana ny voninahitra Andriamanitra. Mba hankalazaina ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Amin'ny zavatra rehetra tranga misy amin'ny fiainanao tadideo dia amerina ny voninahiny aminao. Dia amerina ny voninahiny amin'ny tokantranonao. Dia amerina ny voninahiny eto amin'ity fiangonana ity Andriamanitra. Jaona 2:7. Jaona 2:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy. Tsy voalasako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mialoha ny amoahany Jesosy ny Lazarosy a. Jere tsara fa fampiakina 9:7-8. Nilainy Jesosy ny finoany anabaviny dia Marta izany. Satria Marta no fampiresaka amin'ny Jesosy. Mba azahoany Jesosy maneho ny voninahiny dia nilaina ny finoany Marta. Mba amoahana ny Lazarosy ao anatin'ny lavaka ny fahafatesana. Zako ny tena aminao amin'ity hariva ity. Mba ahafahan'Andriamanitra mamoaka ny akonanao, mamoaka ny vadinao, mamoaka ny zanakao ao anatin'ny fahafatesana ra-panahy. Tena ilaina ny finoana ao androany. Tena ilaina ny finoana ao androany. Tena ilaina ny finoana ao androany. Fa raha mihinanao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Milohan'i Jesosy tompo dia vonjena ianao sy ny akonanao. Irena ny tompo. Tena ilaina ny finoantsika. Halleluja!
ry havana zavatra farany tsy tia ny devoly mihitsy zany hoe voninahitra Andriamanitra miseho zany. Tsy tia ny devoly zany. Nao za mieritreritra hoe raha misy problème amin'ny fiainanao fadianina ianao tonga ty am-piangonana manao alim-bavaka anao dia faly amin'izany devoly, tsy tia ny devoly, razo ny devoly atao takonana jusqu'à amin'ny farany mihitsy hoe tsy seho ny voninahitra Andriamanitra. Zay ny azo ny fahafinaretana. Bajery tsara foy ny fotoanantsika. Marika toko 4 andiny 5:30 hatramin'ny 7:30. Jereo le tafiotra no setian'i Jesosy sy ny mpianany. Baiboly dia miteny manao hoe vita ny toriteny nataon'i Jesosy, andehantsika hiampita. Fa inona ny zavatra nisy? Nisy saka natao, saika naletiky ny devoly tao anatin'ny rano. Tafiotra. Inona ny antony io? Satria amin'ny toko 5 andiny voalohany hatramin'ny 9 Jesosy anao délivrance lay démoniaque atao Gadarène zay nampilay ny olona mpiarabelona taminy. Tena voninahitra Andriamanitra goavana zay fa jaune rouge tsy azo alia mihitsy toerana io. Le démoniaque zay tsy voafolaka tamin'ny silisilina saina. Io no ny sakana an' Jesosy mila andetika an'ireo tao anatiny sambokely. Ry havana satria fantatry midevoly fa raha tonga Jesosy amin'ny toko 5 dia iseho ny voninahitran'Andriamanitra. Devoly anefa tsy tia niseho ny voninahitran'Andriamanitra kanefa ho iaho aminao tsy maintsy aseho an'Andriamanitra aminao, tsy maintsy aseho an'Andriamanitra amin'ny tokantanao, tsy maintsy aseho an'Andriamanitra amin'ny fiangonanao ny voninahiny. Indrindra fa raha mandray ny afin'Andriamanitra ianao dia ho levony zany ny afin'Andriamanitra izany ny sakana sy ny obstacle rehetra ataon'ny Satana tsy hiseho ny voninahitran'Andriamanitra. Rava izany amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy miseho ny voninahitran'Andriamanitra. Dia raina ny tompo ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 20. Mpanjaka voalohany 20. 7:30. Mpanjaka voalohany toko 20 andiny 7:30 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy dia latsaka ny afon'i Jehovah ka nandevona ny fanatitra dorona sy ny kitay, anso sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny atikely. Ary raha nahitan'izany ny olona rehetra ny ankoka ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Ny latsaka aloha le afo nandevona, misy zavatra ny levony tao. Ary rehefa nilatsaka le afo nandevona taorian'izany seho ny voninahitran'Andriamanitra. Dia norakoraka ny olon'Andriamanitra hoe Jehova izy no Andriamanitra. Rehefa eo ny afo miseho ny voninahitran'Andriamanitra. Tantara faharoa toko 7 andiny voalohany sy ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa vita izany vavaka Solomona izany dia nisy afo latsaka avy an-danitra ka nandevona ny fanatitra dorana, fanatitra latsa-drà ka feno ny voninahitry Jehova ny trano. Ary ny mpisorona tsy nahazo niditra tao an-trano Jehova satria feno ny voninahitry Jehova ny tranony. Misy aloha afo milatsaka dia aorian'izany miseho ny voninahitran'Andriamanitra. Rehefa eo ny afon'Andriamanitra dia eo koa ny voninahitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Voninahitran'Andriamanitra dia tonga rehefa eo ny afo. Asan'ny apôstôly toko 2:7. Asan'ny apôstôly toko 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lela maro mitarenafo niseho taminy zay nizarazaraka nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ka samy feny fanahy masina izy rehetra ka dia miteny tafiteny maro samihafa araka izay nampitenenany fanahy masina azy. Lela mitarenafo hita tamin'ny apôstôly koa le afo. Alleluia. Fa izay dia SOS teny natao tamin'ireto apôstôly reto.
Matiny Jesosy matiny Jesosy teny fanalambaraka teny fandrapirapina fa rehefa tonga lay afo baraka rehetra navadika Andriamanitra voninahitra mandevy ianao azavady aority Toriteny ity dia hofan'Andriamanitra voninahitra miady rehetra amin'ny fiainanao baraka rehetra ataon'Andriamanitra miova voninahitra satria ny afon'Andriamanitra ampidin'Andriamanitra andray izany ianao dia iseho ny voninahitra Andriamanitra. Tena nafinaritra mihitsy ny ministeran'ny apôstôly taorinina andraisany afo deraina ny tompo. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy raika amby efapolo voavonjin'ny olona telo arivo natao batisa aty amin'ny fafito amby efapolo tombony olombontsena vakindray amandreny tamaraina. Asan'ny apôstôly telo andiny fahaenina sy ny fahafito malemy teneny Petera hoe tsy manana volafotsy na volamena izay fa izay anananay nomeny anao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mitsangatsangana tsangana ny malemy taoriny voninahitran'Andriamanitra fisehoany afo nandray fahagagana izy ireo. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra raika amin'ny telopolo andininy fahatelo amin'ny telopolo feno fanahy masina fandroany izy ireo ary dia lazain'ny baiboly hoe tamin'ny hery be nijoroany apôstôly vavolombelona tsanganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty. Asan'ny apôstôly toko fahadimy andininy roa ambin'ny folo tanan'ny apôstôly nampiasain'Andriamanitra tamin'ny famantarana sy fahagagana maro. Andiny dimy ambin'ny folo tandindon'ny Petera dia nitondrana mararina nasitrana ny mararehetra fisehoan'ny voninahitran'Andriamanitra fiangonana ve miankina amiko sy aminao zany. Mila mandray anfotsika zany ny asa tamin'ny apôstôly parita tamin'ny kontinanta rehetra tonga taty Madagasikara teto province voavonjy ianao tonga Toriteny ankehitriny Andriamanitra miteny aminao tiamerina indray ny voninahinao anatin'ny fiangonana anjaranao izao raiso le afon'Andriamanitra androany dia ho asehoan'Andriamanitra anao ny voninahiny. Zay nge mahatonga an' Jesosy miteny Luka roa ambin'ny folo sivy amby efapolo tonga ny mpiafy ety ambony tany aho inona ny tsoniriko raha mirehatra sady izany satria izany no isehoany voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Koa misy Andriamanitra tia merina ny fiangonana amin'ny voninahiny. Sœurs sy frères miankina amintsika izany. Domeko anao reto zavatra vitsivitsy reto dia tapitra ny oroko. Ny tokony ataonao raha tena tianao ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny iverenany zany voalohany ianao mila miverina amin'ny tena finoana marina an'Andriamanitra. Miverina amin'ny finoana. Hebreo raika amby folo andiny fahaenina ratsy amin'ny finoana tsy misy azo atao. Jaona raika amby folo andiny efapolo raha mino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Marka raika amby folo andiny roa amby roapolo manana finoana an'Andriamanitra. Timoty voalohany toko fahaefatra andiny voalohany any amparany Paoly hiemta amin'ny finoana ny sasany. Mila miverina amin'ny finoana an'Andriamanitra tsika. Dia averin'Andriamanitra ny voninahiny. Faharoa Hebreo toko fahatelo amby folo andiny fahavalo Jesosy Kristy tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mila miverina amin'ny finoantsika hoe tsy miova Jesosy maly sy anio ary mandrakizay. Mitaona iova za miteny foana hoe mois d'octobre tsika izao roa volana mahekely sisa tapitra ty 2024 ty 2025 zay tsy fatatsika zay hoetiny no hitranga eo. Marina zany resako anao zany mbola tsy sainao inona ny hitranga amin'io mbola lalana mbola tsy nalenao fa zao ny taona miova Jesosy tsy miova ny heriny, tsy miova ny fitiavany ianao, tsy miova ny fahefany, tsy miova ny fahagagany, tsy miova ny famahany olana rehetra.
mino ianao fa Jesosy Kristy tsy miova. Zany no amerina ny fiangonana ho amin'ny voninahiny indray. Alleluia. Manaraka izany Exodus 3:30 resaka zavatra vitsivitsy dia tapitra. Exodus 3:30 andiny 2:20 andiny 7:20 dia mitsambikina mandiny Rome 20. Ndao vakiko vetivety fa mahafinaritra ty andininy ty a. Ndao raisiko farany ty satria tapitra ny orana toizana manaraka. Exodus 3:30 andiny 2:20 fandraitsika dia andiny 7:20 dia mitsambikina andiny Rome 20. Amin'ny anaran'i Jesosy aloha misesy mba hampahitao ny voninahitra ao aho. Hoy kosa Jehova, izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao, ka nonona ny anaran'i Jehova eo anatrehanao, ka hiantra izay antrako aho ary hamindra fo amin'izay amindrako fo. Andiny Rome 20 koa raha mandalo ny voninahitro dia ataoko eo antsefatsefaka ny aram-bato ianao, ka ho saronako ny tanako ianao mandra-pandaloko. Tena nangatany Mosesy mihitsy hoe voninahitra ao Andriamanitra. Dia izao hoy Andriamanitra, ny ahitanao an'izany voninahitra zany hoy Andriamanitra, resan'Andriamanitra famindram-po zany. Hitanao ny ahafahan'Andriamanitra mamerina ny voninahiny ao amin'ny fiangonana famindram-po. Alleluia. Rehefa ihany famindram-pon'Andriamanitra ihany voninahitra, fa rehefa miala ny famindram-pon'Andriamanitra miala ny voninahitra. Dia hoy Andriamanitra da Mosesy, bataiko ianao a apetrako antsefatsefaky ny aram-bato dia za andalo. Dia tapenan'Andriamanitra ohatrao tamin'ny tany ny tarihan'i Mosesy. Nandalo ohatr'izao zany Andriamanitra, avaviato Andriamanitra. Mosesy teo todika any, tapenan'Andriamanitra ny tavany. Zao mandalo aho i Andriamanitra, hitanao amin'izay ny voninahitra. Fa tsy sisy olombelona mahita ny tavako ka ho velona. Fa izao lamosiko no hitanao. Dia ny voa ny hitan'ny Mosesy. Fa tena falo Mosesy hoe nahita ny voninahitra Andriamanitra aho. Ampandalo ny fahatsarako aminao aho. Zany hoy Andriamanitra dia noho ny famindram-poko. Ry Jesosy mamonjy, mila mangataka ny famindram-pon'Andriamanitra isika. Izany no hiverenany voninahitra Andriamanitra amin'ny fiangonana. Alleluia. Fa rehefa ihany famindram-po ihany voninahitra, firy amintsika maniry mba hiverenany voninahitra Andriamanitra eto amin'ny foibe akoron-drano. Zamba anisany, zay miralamba anisany. Alleluia. Ho ataon'Andriamanitra anay izany, ho averin'Andriamanitra anay izany, ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra tokalitany fandiby, sekola laty mitanora vehivavy lehibe, lehilahy lehibe, pastera rehetra. Ho averin'Andriamanitra izany. Tanteran'Andriamanitra mitenina amin'ny Nagai, mitsangananao ry Zerubabela, maireza ry Josua, indray makako ampiroroko ny lanitra sy ny tany, ho avy ny riny firenena, fenoko voninahitra ty trano ity, fenoko voninahitra ty trano ity, eto nanomezako fiadanana ho an'ny olona rehetra. Dia ho zay hoe ho ataon'Andriamanitra anay izany, vavaka fifadikana ataontsika fangatana ny famindram-potra amin'ny maraina. Ho hitatsika ny voninahitra Andriamanitra, ho asoin'Andriamanitra eto amin'ny marary izany, ho sitran'Andriamanitra ny marary, pahiratin'Andriamanitra ny jamba, velomin'Andriamanitra ny maty rehetra, paladian'Andriamanitra ny marenina, velomin'Andriamanitra trano malemy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ataon'Andriamanitra izany. Zany no matomatesana eto amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity. Tsy vola tsy arena, voninahitra Andriamanitra, voninahitra Jesosy. Jesosy maneho ny voninahiny ao anatin'ny fiangonana. Riavana malalao, tena mampitomany tokoa inge. Rehefa tsy hitatsika ny voninahitra Andriamanitra, iza nahita ny voninahitra izao fiangonana izao, tanam-bolona i Andriamanitra. Tantara ve sisa tamin'ny andro ny révérend Daouda mivady. Mbola henoko ny rahalahy mitantara alohan'ny nanokafana an'ity fiangonana ity, milahatra ny marary avy ery. Frère Daouda mametra tanana. Mampitomany raha tsy mahita an'izany tsy ntsika. Riavanao,
torontsika zao dia hivavaka. Tompo averena ny voninahitra aho. Tompo miverena aminay, miverena aminay, miverena.